fanokafana an'io atrikasa ho famolavolana ny teti-bola am-panjakana 13 ho an'ny Madagasikara Ray Manontolo dia natao teto Antsohihy. Zany moa natao mba hakana hevitra ny hevitra avy aty amin'ny faritra avy aty fotony ho entin'ny ministera mamolavolana zany teti-bola am-panjakana zany. Naninona moa natao teto Sofia no lancement officiel araka ny tenin'ny Madame le Ministre ny tamin'ny famolavolana ny teti-bola tany Mantasoa zay natrehin'ny gouverneur rehetra dia nitolo-kevitra avy tato amin'ny faritra Sofia no betsaka indrindra ary navitrika indrindra. Dia fahatsapana koa fa faritra Sofia matanjaka izy ara-toekarena. Matanjaka ara-toekarena satria saika voalohany na faharoa izy amin'ny lafiny rehetra. Famokaram-bary vary ny foto-tsakafontsika malagasy tamin'ny herintaona mbola aloatra mangoro ny voalohany fa tamin'ny 2020 fa 2021 efa Sofia no nitarina tazogny larina voalohany raha faharoa izy teo aloha. Ny faritra Sofia koa amin'ny resaka vanille satria vanille agnisan'ny mampidi-bola indrindra amin'ny fanjakana. Faharoa aorignan'ny sava izy hatra tamin'ny taogno lasa fa hiezaka zahay fa tsy ho faharoa tsony région de la Sofia fa ho voalohany. Zany hoe mihetsika dia mihetsika ny tantsaha sy ny vahoaka ato amin'ny faritra Sofia. Amin'ny resaka fiompiana omby sur 23 régions manana anoany amin'ny 900 000 tête efa mananika ny 1 million ny isan'ny omby ato amin'ny faritra Sofia tazogny larana faharoa aorignany Atsimo andrefana Toliara. Ka ny zay moa no mahatonga anay mandrindra tanteraka ny resaka tsy fandriampahalemagna mba tsy hahavery loatra nireo ombinaireo ary raha tena voafehy zay dia mety hitazona ny larina voalohany satria zay moa ny tanjona samy tiazakazaka ho voalohany. Resaka renan-dranomasina agnisan'ny mitazona larana voalohany amin'ny resaka crevette sy crabe ny faritra ny Sofia. Dia ny arena ambany tany moa tsy tenenina tsony ny bauxite, ny chrome ary ny arena be ao amin'ny baie de Narindra zay tsy tapesipesena ny harena ao ataoko hoe ivo-toerany harena eto Madagasikara mihitsy raha ny pétrole sy ny gaz naturel ny baie de Narindra. Zany hoe rariny dia rariny zany raha natao teto Antsohihy renivohitra ny faritra Sofia io lancement officiel ny conférence budgétaire régionale io.